Le resaka an'izay tontolon'ny fampianarana izay ihany sika fa ho an'ny eto an-toerana indray kosa raha nisokatra ny fafito amby roapolo ny volana janoary lasa teo ny fandraisana ny antontaratasin'ireo mpianatra hiadina ny fanadinana mpanjakana bakaloera dia fantatra fa ny zoma avy izao no hikatona tanteraka ny fandraisana izay antontaratasi izay hatreto dia hita taratra sahady ny fitombon'ireo mpiadina amin'ity fanadinana mpanjakana ity ravakarandramanalina mamra samoly. Vinavinaina izy fiakarana eo amin'ny 10,100 isan'ireo kandida amin'ny fanadinana bakaloera eto Antananarivo amin'ny taona 2024 ity. Izany hoe raha manodidina ny 3,9 alina teo ireo mpiadina tamin'ny taondasa dia verina hiakatra hatrany amin'ny 7 alina zany amin'ity taona ity. Raha nisokatra ny 17 janoary teo anivony voibe ny ofisa amin'ny bakaloera Akatso ny fisoratana anarana amin'ity fanadinana ity. Dia hifarana ny 14 martsa avy izao ny fandraisana ny antontaratasin'ireo mpiadina mifandraika amin'izany. Mba manafatra zany na ho an'ireo candidat d'école izany mba hanatitra ny antontaratasi indrindra ny fandoavam-bola mifarana tanteraka amin'io 14 mars io aorinan'io dia tsy misy tsony ny fisoratana anarana. Eo amin'ny naka zany sy ihany satria io matsy ihany fandeha fisoratana anarana amin'ny bakaloera dia ny candidat d'école moa zany dia any amin'ny école ny ankizy no manao ny inscription dia ny école no manatitra ny dossier sy izay nandoavana vola aty amin'ny office du Bacc. Fa ho an'ireo izay candidat libre sy candidat étranger dia reny dia manao mivantana